Salama, naina ny anarako. Zaho dia primatologiste, izany hoe mianatra manokana momba ny lémurien zany. Manitra ny anarako mikaroka momba reny bibikely reny, mianatra momba sy nandinika ireny bibikely reny, mianatra mpianatra anisan'ny voaka tamin'ny entomologie. Raha anao étude ny lémurien anao dia tsy maintsy misy déplacement ataonao makany anaty ala. Dia iny ilay zavatra tena mahafinaritra anahy indrindra ilay voyage. Dia ao anatin'izay izaho liana foana rehefa mahita zava-baovao eo amin'ny zavatra ataoko. Tena mahafinaritra anahy indrindra zao dia amin'ilay izy hoe kely dia lasa majinika mijery zavatra tena faran'izay kely dia nentiko ny aina tamin'ny fiainana moa izany zavatra izany. Mila effort physique ianao dia eo koa ny patience. Izay angamba no hitako hoe tena anisan'ny sarotra indrindra amin'ny asako. Lazain'ny olona foana hoe inona ny antony ianarana bibikely ireny, tsy fantatry zareo ny tena zava-dehibe ireny karazana bibikely ireny. Mampivoatra ny toe-tsain'ireo ankizy amin'ny fotoana fohy, miaina koa izy ny zavatra tsy iainany amin'ny fiainana andavanandro, ary lasa mahay mandinika zareo ireo. Somary enjakenjana ihany moa mampita an'ilay resaka hoe tontolon'ny siantifika amin'ny ankizy, nefany noho n'ilay fisian'ilay programme dia mora ho azy no indray izany. Fomba anankiray entina ampiseho an'ny ankizy hoe inona tokoa izany hoe siansa izany raha iainana sy hita sapahitanana. Ny ankizy mantsy ny ankamaroan'ny ankizy amin'izao fotoana izao dia mena lesona fotsiny fa tsy fantany akory inona ny tena zavatra ilaina an'iny, fa avy eo lasa mianatra tsinjery be fotsiny. Mpianatra dia hitako liana tanteraka amin'ilay programma. Nahay zareo vocabulaire maromaro izay tsy fampiasany afa-tsy amin'ny scientifique, nefa zavatra entina ilaina ampiasaina amin'ny andavanandro. Dia misaotra be da be an'ny explorer homme fasiana sady afa-po ny faly ny fampizara tamin'ny ankizy. Soan'ny programme Expo Homme.